Mbola ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika atrano-mosy eo amin'ny lafiny ara-toekarena ihany koa tsy manana ny antsoina hoe avoir extérieur na petrabola any ivelany ny fanjakana malagasy raha ny fanamariana izay nentiny tale jeneraly ny tahirim-bola-panjakana manoloana ireo resaka mandeha mikasika ny antsoina hoe rapatriement des avoirs extérieurs. Ny andinindin'izay entiny Claudia Rasolsan. Raha ny fanazavana izay noentiny tale jeneraly ny tahirim-bola-panjakana dia tsy manana ny antsoina hoe avoir extérieur izany ny fanjakana malagasy hatreto. Hatreto aloha dia tsy manana avoir extérieur zany raha ny fanjakana malagasy izay ato amin'ny tahirim-bola-panjakana malagasy no hitantanana ny vola ny vahoaka rehetra dia izay tsy manana na dia ataoko hoe 1 euro na 1 dollar any ivelany aloha amin'izao. Ka ny hoe rapatriement des avoirs extérieurs hitako hoe tsy mitombona mihitsy zany. Ny zavatra mety na tonga an'izany resaka zany angambany dia ny amin'ireo établissement public. Io tsy voazao fa ao anatiny didy Mandalana Manakery eto amin'ny fanjakana malagasy ny établissement public volam-bahoaka ny tantanana any amin'ireny tsy tokony any amina banque primaire no ametrahany volany. Ny atao any amin'ny banque primaire manko dia tsy hitan'ny tahirim-bola-panjakana izay manamafy ny fanaraha-maso ny fampiasana an'ireny volam-bahoaka ireny zany ny ampiasany zareo zany vola any amin'ny banque primaire zany. Ary efa niteneninay antsoahivinay an-gazety fa ny fanodikidonana rehetra nisy tao anatin'ny établissement public dia saika tany amin'ireny banque primaire reny avokoa. Ary napatsihivinay tsy amin'izao fotoana izao fa efa tamin'ny heritaona tamin'ny fivorian'ny mpanalalana sy ny mpitambolan'ny établissement public rehetra teny amin'ny Imatep tamin'izany fotoana zany dia napatsihivina hoe tokony arahana amin'izay ny didy Mandalana tsy tokony apetraka any amin'ny banque primaire intsony ny volan'ny établissement public fa tokony aty amin'ny tahirim-bola-panjakana izay mitahiry ny volam-bahoaka rehetra tsy ankanavaka. Nisy no ny hevitra fa mifandraika amin'izay resaka rapatriement des avoirs izay no tsy nahateto an-toerana ny tale jeneraly ny tahirim-bola-panjakana. Nandritry ny volana jona teo dia fantatra fa indrona mitahiraka tany ivelany ny tenany. Ny antondiako tamin'ny indroa zany moa no vezivezy teo ny voalohany moa dia efa nolazaina an-gazety zany fa fivoriam-be fanao isan-taona ny banque africaine momba ny fampandrosoana izay natao tany Marrakech Maroc zany. Io efa namenay ny tatitra izay nisy an'ilay fihaonana tamin'ny filohan'ny banque africaine momba ny fampandrosoana io moa zany tamin'izay fotoana izay. Ny faharoa teo dia fivoriany ny biraoan'ny association internationale des services du trésor izay natao tao Bercy tao ministère ny fitantanam-bola frantsay zany. Mariako ihany fa atoato zany dia nangatahana isika Madagasikara zany mba hitondra hitantana an'io association io amin'ny fotoana manaraka. Raha ny hevitry ny tale jeneraly ny tahirim-bola-panjakana raha mbola eo ny krizy dia tokony ahemitra amin'ny taona 2024 izany fitantanan'ny malagasy ny fikambanana izany.